Misaotranao Jeso malalo Tsatrizao fotoana mamizao Ianaranay antongotrao Izahay izay mpianatrao Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka irate niavy aminao Itoetra betsaka amponaya Koa mitenenare Jeso malalo Izahay iaino tsaranao Ka irate niavy aminao Itoetra betsaka amponaya Irate niavy aminao Itoetra betsaka amponaya Fahalomerabantsika tsirairay avy-indray eto amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika ka dia manasa anao naraka izany hatramin'ny farany. Alohan'ny dirantsika amin'ny lesona ary dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra io mbola velom-pisaoranao zahay fa mbola menao an'izao fotoana izao indray fa nay mandinika ny teninao. Mangataka aminao mba hitari-dalana anay, mangataka aminao mba hanoro-hevitra anay, mangataka aminao mba handresy lahatra anay. Ka aoka ny teninao rery ihany no hanjaka ao aminay. Izay rehetra tsy namboleny tanànao tompo ao dia sory ao anatinay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe diovina ny fitoerana masina. Diovina ny fitoerana masina. Zava-baovao mahafinaritra izay niteraka fanontaniana maromaro ny fahalalana fa manao fanompoam-pivavahana ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra i Jesosy. Raha ny mpisorona be teto tany ny tompona andraikitra ny fanadiovana ny taberna kely indray mandeha isan-taona ary koa tandindro n'ilay any an-danitra ny taberna kely teto an-tany hoe ilaina koa ny hanadiovana ny taberna kely any an-danitra. Diovina ho afaka amin'inona moa izany? Indroa isan-taona no nidira mpisorona be eto amin'ny fitoerana masina teto tany mba hanao fanavotana ho an'ny olona. Ny ilana rà sy fahafatesana izany. Nametraka ny tanany teo ambonin'ny biby atao fanatitra amin'ny mpanota izay mibebaka mialohan'ny hamonoana an'ilay biby. Amin'izany no hamindrany ny fahotany amin'ilay biby tsy manan-tsiny sy namelohana azy ho faty. Rehefa izay dia akany mpisorona ny ran'ilay biby avy eo entina ho any amin'ny efitra masina ka atetehiny izany eo anolohan'ilay efitry ny lambo izany ho famindrana an'ilay fahotana ao amin'ny fitoerana masina. Manjary mitoby ny fahotana satria afindra ao isan'andro izany mandritra ny taona, isan'andro izany ka mahatonga ny fitoerana masina aloto ny fahotana. Ny andro fanavotana no andro nanalana ny fahotana sy nanadiovana ny fitoerana masina. Tandindro ny fanadiovana lehibe any amin'ny fitoerana masina any an-danitra, izany fanadiovana ny fitoerana masina dia tia tany isan-taona izany. Toa hafahafa ny mieritreritra ny lanitra ho maloto sy misy petana. Voakasiky ny famahana ny olona amin'ny fahotana nefa ny lanitra ka tsy maintsy mahita ny fahotana misy ny fahalotoana izay nakasika ny lanitra ihany koa. Tao amin'ny fitoerana masina teto tany rehefa nanatetina ny rà teo amin'ny tandroky ny alitara ny mpisorona dia vavolombelona hita maso ireny ny orana ny rà fa nisy ny fahotana rehefa tanteraka ny tambiny otany ny fahafatesany. Nandoto ny fitoerana masina io raha io ary nampatsiafa efa voaloto ny fahotana ny toby. Nambaran'i Jeremia mpaminany fa ny rà teo amin'ny tandroky ny alitara dia midika fa voasoratra ao amin'ireo tandroka ireo ny fahotany Joda. Tahaka ny nandraketana ny fahotana tamin'ny rà tao amin'ny taberna kely teto tany no andraketana ny fahotana any amin'ny taberna kely any an-danitra. Tahaka ny ilan'ny fitoerana masina teto an-tany fanadiovana tamin'ireo zavatra nampatsiahan'ny fahotana, ireo no ilan'ny fitoerana masina any an-danitra fanadiovana amin'ny fahotana voarakitra ao.
amin'ny andro fanavotana no anaovana an'izany fanadiovana izany ka hamafa n'izay voarakitra ao. Ny fanadiovana ny tabernakely teto tany dia tadidin'ny fanadiovana n'ilay any an-danitra, kanefa aoka tsaroantsika fa ny tena iren'Andriamanitra dia hanadio ny fiainantsika ho afaka amin'ny fahotana. Tsy ny toerana misy ny tabernakely ihany izany no resahan'ny fanekena vaovao izay hitanao amin'ny Hebreo 11:7, fa maneho indrindra ny teny fikasana izany rehetra izany, fa tsy ho tsarovin'Andriamanitra intsony tokoa ny fahotantsika. Fahotako izany ary ny fahotanao izany fa mba ho iray amin'ny Kristy isika, tsy hisy intsony ilay hevitra mampisaraka, ary izany fitiavan'Andriamanitra tsy manadino, tsy mahatsiaro an'ireo fahotantsika taloha izany no ahafahantsika ho iray eo aminy tokoa, satria izy no efa mpisorona be tsika. Dia izany lesona izany anio anie mba hitondra fahalalana anao ary ahafantaranao ihany koa hoe inona no ataon'i Kristy ho anao any an-danitra, fa tena manao asa lehibe ho antsika tsirairay avy izy. Amen. Irainay masina tsara indrindra an-danitra, mbola misaotra anao izay amin'izany lesona amenao anay io izany anio izay mampafantatra anay ny fanadiovana amin'ny fitoerana masina. Misaotra anao tompo izay manao asa fanelanelanina anay ankehitriny ao an-danitra ao, ary ny rinay dia hiatsara mandrakariva ny fiarahanay aminao, hiala amin'ny fahotanay izay ho hamasinonao mandrakariva, ka izay tsirairay avy izao mba tsy hisy latsaka andaharana fa hiamikotra anao ary ho iray lalana anao tokoa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.